Salama dole. Araky ny fangatahany be sy ny maro hitako tamin'ny commentaire omaly tamin'izaho le nanao direct igny de mba resako tolo resaka colonel Faneva de anome hevitra zany aho mahakasiky le colonel Faneva. Ho an'izay tsy mahafantatra moa zany, tsika moa zany eto amin'ny Tambazotra ihany nahitantsika ny zavatra rehetra mandalo de araky ny hitako koa amin'ny Tambazotra serasera de le colonel Faneva de malaza ary héros mihitsy any amin'ny faritry Menabe. Inona mampalaza azy dia ny famongorana ny asandahalo dia ny tarika ny fandriampahalemana. Zay no mampalaza azy any da resy koa mitarika ny tanora anao fihetsiketsehana sy karazana ohatra hoe miasa mandiky lalaka sotry zany. De raha ny hevitra tadiavinareo de mahagaga ihany hoe misy héros amin'ny miaramila. Fa maninona moa no miaramila anakiraha ny héros? Tsika zany ny héros tsika zany colonel mpanapaka lohana dahalo, zay mpangahatra zay manao erisetra any de tifiriny direct na tapaly lohany na tadidiny sofiny, mpamono zany amiko, exécution sommaire. De ny atsika ny olona malaza, ny miaramila malaza Madagasikara de olona mpanapaka lohan'olona. Fa nefa ny mba dinio kely ny olona malaza eran'izao tontolo zao ohatra fotsiny hoe kapiteny, tsy colonel koa fa kapiteny Ibrahim any Burkina Faso. Iny angamba tsy azavaiko tsony fa fantatrareo. De ohatra ny hoe miresaka koa tsika ohatra ny hoe commandante le Che Guevara. De fantatrareo zany Che Guevara zany fa tena olona tena niady, guerriero, niady anaty akaty zany nanana ny ino zany idéologie zany nametraka ny idéologie niady tamin'izany dictateur Batista zany, tena zany hoe guerriero. De ny olona malaza zany na commandant izy de niady zay tiako tenenina, niady tena ny zavatra goavana nataony nitarika révolutionnaire izy, nitarika révolution izy de nanongana ny dictateur ohatra ny Batista. Ohatrany koa ohatra hoe général isa moa zany zao Lee général sudiste tany États-Unis tamin'ny guerre de sécession de ina moa zany général Lee zany tamin'ny guerre sudiste confédéré. De malaza le général tamin'ny mineur d'homme, guerre sy retretretro zany. De iza koa ohatra hoe général Rommel général Rommel tamin'ny ina moa zany tamin'ny Hitler Allemagne izy io de izy nalefa tany Afrika du Nord iny de nalaza mihitsy zany général Rommel zany tamin'ny Africa Corps, mineur d'homme, réussir amina bataille, amina guerre. De ny tsika de mpamono ino moa zany mpamono olona no malaza, tena manara-baraka ihany, tena tsy izy mihitsy zany. De makasika le ny hevitra hoe inona voalohany indrindra zany hoe maninona no hoe malaza be héros lasa star le olona, raha olona ina moa zany raha miaramila zany na zandary zany, tsy miaramila, tsy zandary, tsy miaramila fa zandary izy zany tsy tokony mihitsy hoe anao fihetsiketsehana amin'ny réseaux sociaux isan'andro, andiky lalaka, tsy tokony zany. Tokony hoe amin'ny mahafolanin-dambahoaka miasa ne karama menao de enao da zavatra mahagaga anahy de le olona mpanao exécution sommaire, manao loi du talion hoe zay mpangalatra zay manao dahalo de tifirina lalàna ny ainy, tapahana sofiny, vonona zany ny ataony nefa ny mampalaza azy ny zany ny mamoaka ny exploit de ny radio fanasina radio fanasina ny morondava any radio mpivavahana no mamoaka ny zavatra avoakany nefa le olona mpamon'olona. Nina azavanareo hoe tsara vonona satria am'izao sosao mpamon'olona zany. Ka izy koa izy moa colonel Faneva koa de miaraka amin'ny baiboly foana izy, de mirera mpivavahana izy de radio fanasina no mamoaka ny exploit rehetraretra nefa olona mpamon'olona. Eo zany samy manana fomba fijeriny tsika fa raha tany
civilisé zay le civilisé zay moa zany ampiasaiko zany satria zay mbola ahafantarany olona rehetrarehetra azy fa hafa dikan'ny civilisation raha tany mandroso civilisé zany civilisé de mbola isan'izany hoe raha vao misy mangalatra de tonga de exécutenao tonga de firinao de tapahanao ny tena de zany ve mbola ianatsika am'izao 21e siècle zao. Tany amin'ny Moyen Âge zany loi du talion zany tany amin'ny Moyen Âge zany de tsika ve de fiera ve tsika misy gendarme hoe zay mpangalatra de tonga de exécuté tsy samborony de hoentina amin'ny tribunal de zany de mahafiera tsika gasy fa amiko zany régression tena verany Moyen Âge tsika tena any amin'ny l'homme de Cro-Magnon koa zany tsy fandrosoana velively zany fa fiomorana tanaro be zany sady sauvage zany ahoana moa nareo zao ve raha za tokoa zany za tsy mahavita mahafaty olona tsy mahavita manala ain'olona na mibasy na amina antsy na amin'inina fa matoana mahavita manala ain'olona anao de sauvage anao à l'intérieur ninina fitasomanao baiboly ninina cause hoe antony amin'le olona fa matoana mahafaka ain'olona zany de olona sauvage anao olona criminel anao zay inareo manko le par rapport amle résultat hoe lamina be zay ty mena be amizao tena navita be satria tsisy tsony dalo any inareo my résultat fa tsy le hoe ina le zavatra mitranga de mpamono izy tsisy mihitsy lalàna Madagasikara manome rariny azy na manome mandrisika azy hoe vonoya zay mpangalatra hitanao any vonoya zay dalo hitanao tsisy an'izany Madagasikara fa lalàna raha firena mandroso démocratique de samborona le olo rehefa tratranao de hoentina amin'ny tribunal de aveo nareo andritra ka tonga any amin'ny tribunal any ange de afaka foany ino zany migatra kelikely vetivety de voaka foana zao ka eo indrindra ny tokony ho izy ny tanjona de fanasorana ny kolokolo satria matoa misy hoe dalo reo de misy ny dalo ambola tabatra aty ambony aty satria le mangalanireo misy lalany reo misy mpanome basy reo misy ina moa zany mpanome torohevitra reo ka raha manombotra ny dalo tsy famonona zay manao dalo rehetraretra zay vahaolana fa vahaolana de anamon any ambony any ka ninina lazanareo milaminy zay fa fandripalemana tsy fandripalemana zany tsy fandripalemana zany mialatsina aminareo any mena be fa tsy zany fandripalemana mioro sy matahotra ny olona mioro matahotra ny colonel Faneva ny olona exécuté ny colonel Faneva ka justement matoa ny olona tsy avela no exécution moa de évitena le abus karaha olona voatanitanga fotsiny hoe dalo hoe na tsisy fanadidina fa iny de detirina de tonga eo ny fanararotana le abus le araka teniko teo hoe mety tondromolotra fotsiny ohatra hoe misy olona tsy tiatiako ry misy adversaire ko ry de lazaiko fa hoe dalo iny de tonga avy any colonel Faneva de manao exécution na karamainy colonel Faneva de manao exécution zay nge le dérive amin'ny resaka exécution ianao tsy manana droit mihitsy ianao anao fitsarana tsy anjarany zandary no mitsara fa misy ny justice ka raha ohatra ka tsy mandeha ny justice tsika tsy mandeha ny fitsaratsika tsy mandeha ny tribunal tsika de anjaran'ny fanjakana no miezaka manao an'izay zay no misy ny fandripalemana ka le fandripalemana ady amin'ny fandripalemana de any amin'ny ady any kolokolo hatrany ambony le izy fa tsy ela rambo la na John Wayne la koboigny le re asana koboigny zany John Wayne na tsy haiko rambo la de exécuté la dolo tsy inao zany tsy mafiera zany rambo firenena aiza raha zao tontolo zao nisy an'izany raha zany tantaran'izany mpiara-miasa ty Suisse de tena ozy ny hoe sauvage le Madagasikara tena mbola sauvage le Madagasikara misy an'izany exécution sommaire zany de en plus n'izany raha araky ny feo mandeha de hoe le akamandrajoelona Lentsôky reny colonel Tojo rehetra to tany amin'ny Faneva tany olona tsy de madio loatsy le ry zany raha izany de araky ny feo mandeha koa de tamin'ny isa moa Ravatomanga teo de nampiakarina koa le Faneva teo hiaro amin'ny trano Ravatomanga feo mandeha eo de nisy famonola be tifitifitra be tany zany tany trano Ravatomanga tany nefa hito hoe tany
de olotra zany ve no héros fa nareo zany de reposer foana mandre-palema zay tsisy fanipalemana raha ohatra ka tahotra etina mitahotra hoe ino John miaraka basa avy de raha voana de tsifiry John vonoiny John raha mangalatra koetsa de tapahany John ny ina moa zany ny sofiko tsy mafiera zany tsy zany mihitsy nina moa zany ny firenena mandroso tsy zany fandrosoana fa tena régression zany sauvagerie zany sauvage zany zay ny fandehan'le izy ka raha ohatra ka na-affecté ny izy mo colonel Faneva affecté ohatra ny santara rehetra izy mo ny izy nga ambony lalàna izy nga ambony lalàna afaka mamono olona izy nga afaka mambony lalàna tsy azo affecténa fa tsy hoe rehefa populaire anao amin'ny vahoaka de afaka manao zay tiany ataonao ka zay mihitsy manimba zavatra zavatra zay misy ny mbola grade ambony ny colonel ina moa zany général ina moa zany de division général de corps d'armée fa manina mo colonel anankiray tsy azo atao ninina fa ny colonel anankiray no afaka manao zay tiany ataony fanjakan'ny barou zany ka raha fanjakan'ny barou tadiavinareo hevitra manao ka za tsy d'accord am'izany tsy olona tsy importe qui afaka mamono olona am'izay tiany anaovana azy fa misy ny lalàna ny asan'ny zandara de mampiatra ny lalàna tanindrazana sy ny lalàna zay ny asan'ny zandarma fa tsy asan'ny zandarma no miexécuté tsy asan'ny zandarma mihitsy no manao fitsarana fa misy fitsarana ka raha ohatra ka hoanao ohatra ny colonel Faneva daholo ny zandary rehetrrehetra de samy miregle daholo zay mpagnatry anany de tsy firiny zay rehetra any de vonony de zay zany tadiavinareo tranga amin'ny Madagasikara io o milay be zany ozy nareo de anao an'izany dolodolo zany samy amono olona daholo zandary rehetrrehetra d'ailleurs efa nisy dérive tany Tomasina raha ino moa zany misy affaire mandeha any de raha atao divoaka le affaire ny zandarma sy ny fanjakana ao anatin'le affaire de vonondralahy le olona de lazandralahy fa io namaky trano io de nitsifirinay nisy an'izany ake be de be ny zavatra ohatra zany lazana fa mpampamaky trano lazana fa nanolo aloha lazana fa soda to tifirinay nefa izy règlement de compte ka tsika efa 21e siècle zareo 21e siècle tsika zao mba mivoara ny toetsaina mba mivoara fa tsy de sauvage be sy tanavy be raha ohatra ka hoe colonel Faneva manana droit manao an'izany fa ny zandary fa tsy manana droit fa efa manana droit manao an'izany colonel Faneva de samy anao daholo ny zandary rehetrrehetra zay hitanareo any de tonga de vonoy tonga de tsy firo na diso na marina na firena mandroso ary firena mandroso ohatrany ina moa zany américaine misy fitsarana misy miporofo rehetrarehetra mbola misy zany ny erreur judiciaire misy olona migady efa firy taona efapolo taona dimampolo taona de aty afara fantatra hoe ka izy tsy meloko misy ny olona efa ny exécuté satria any États-Unis mbola misy ny peine de mort be de be ny firenena mandroso civilisé efa niala am'izany peine de mort zany de efa be de be ny olona maty pour rien satria diso le fitsarana ka ny fitsarana raha mbola misy diso de fa ty amin'ny firenena mandroso be aty mbola misy erreur judiciaire ka indrindra fa inao any anaty akatany inao any Amorondava de inao zandarma tsy mpanao ankety anao tsy mpanao ninina anao fa na dedina anao fa tonga de hoe iny mpangalatra iny de tsy fitifirinao tsy mety zany raha ny hevitra diavinareo sauvage zany ary régression tsy fandrosoana velively zany fa raha misy ny lazanareo fa fandripalemana anymena be rehefa tsisy ny dahalo tsy fandripalemana zany fa tahotra zany orooro zany fa ny fanofanana ny dahalo de any ambony ny afaka ny dahalo ambony latabatra de fitsarana ka rehefa réformer io fitsarana io ary zay ny asan'ny ina moa zany ny fanavozana am'izao fotoana zao zay ny asan'ny ministry ny fitsarana am'izao fotoana zao anao refonty ny fitsarana io mba nalankolokolo anatin'ny fitsarana io de rehefa madio zay zavatra zay de madio asa ny dahalo fa tsy ny famononao olona no eritreretrinao fa zany ny fandripalemana zany no méthode fa zany la vendetta na loi du talion tany amin'ny moyen-âge zany moyen-âge zany mety tsy fantatra hoe taon'ny vina zany fa tany amin'ny 4e siècle zany 6e siècle tany zany tany efa taonjato fahafiry nisy an'izany de tsika fe am'izao ina moa zany 2026 de mbola misy loi de talon sur vendetta
mamenatra zany zareo mamenatra zany fa raha tokony izy tokony tsarainy ko le faneva satria namono olona maro tsy manana lalana izy amono olona de affecteny izy de nitabataba dolo na affecteny ka ohatra n'olona rehetrretra ohatra ny gendarme rehetrretra fa izy no izy no sazy affecteny izy no izy ary tokony naovana ankety ary izy amin'ny exécution sommaire rehetra nataony tany olona tokony hiakatra inao zany conseil de discipline sa inona filaza zany amin'ny miaramila amin'ny zandary tokony hiakatra cour martial zany na tokony izy hanao fandradina fa nina lany namono olona manana droit zany aka zandary ary manimba toe-tsaina izy zay zany mikasika an'iny fa de anareo ny commentaire